5 taontsika zany no fitahana foana nandeny tamin'ny zay tokony hofantatry ny ankizy tokony hofantatry ny zay ny zay fa raha tsy mianatra tantara tsara ianao ary mandinika alalina ny tantara mety tsy alala azy nandeny tolona tamin'ny 1972 ny vahoaka ny voaka tonga ny maramila dia nametraka olona izany nametraka teo général Ramanatsoa izany général Ramanatsoa frantsay nandeha ny tolona tamin'ny 91 napetraka ny lalam-panorena vaovao zay nanome ny fahefanany antenimera filoha Razafy no napetraka fa any amin'le fahefanany amin'ny premier ministre dia napetraka tao izy Francis Karafoly frantsay tonga amin'izay ny tolontsika teo amin'ny 2009 nanonga-panjakana naonga ny rafalimanana nametraka olona amin'ny zavatra tsy ara-dalàna zay nainga avany amin'ny maramila nandeha ny forcena fotsiny manondro olona tokana tsy ara-dalàna izany napetraka teo Andriamatoa Andry Rajoelina zay mahatonga korotany eto fa lazay ny malagasy fa frantsay teny obakobana teo io fitondram-panjakana nampitsara na ny ministra na izy tsy zany io izy io avy amin'ny frantsay tsy fanta-piaviana tsy fantatra raha nazo numéro hity teto no nakazy mandeha amin'ny frantsa mazava ny resaka tsy anaiky andeha voziny eto fontsika fa tonga ny fotoana fangalantsika ny faleovatenantsika tena marina sy tena izy ary tonga ny fotoana andanatsika makany amin'ny fampandrosoana nahafatrany ao amin'ny kapisaty tandremo so voahodikodiny eo ny lohanareo fa ny vahoaka ny nampiantso anareo iaro azy fa tsy anareo ny voaka amin'ny hevitrareo ka nanonga n'Andriamatoa Andry Rajoelina mitsoka fa izay civile nanomboka ny raharaha ary efa maty anoanany zay maty voativitro zay maty voatako zay vao nivoaka ianareo aoka tsy vadika ny rasa tamiteny aminareo zay andotoizana ny lalana miaraka